Fatetsy teny Anosy ndray kosa no nanatanterahana ny famindram-pahefana teo amin'ny Andriamatoa Bojizaza Pierrot izay Premier Ministre lefitry ny asa vaventy sy ny toe-karena tamin'ireo ministra roa voatendry hitantana kosa ny ministera voatsinjara Isa Tsokajiny waratsika ny anjinjiny. Ny fanarenana ny sehatra ara-toe-karena amin'ny ankabeny isan'ny songadiny zany nandritra ny lanonana famindram-pahefana teo amin'ny Andriamatoa isany Bojizaza Pierrot, Premier Ministre lefitry ny asa vaventy ny toe-karena, Ravelo Arson Erlanto ministre ny toe-karena, ny tetim-pivoarana ary ny tetikasa, sy Jules Etienne ministre ny asa vaventy ny sehatra tsy miakina ary ny orinasa mandinika. Lanonana izay nitotsaina tetsy amin'ny ministera ny tetim-pivoarana Etsy io tolokandro. Nampisehoan'ny fahavononany amin'ny fiatrehanareo fanamby sy ny fanantanterahana ny politika fahampandrosoana kosa Andriamatoa Ravelo Arson Erlanto ministre ny toe-karena, ny tetim-pivoarana ary ny tetikasa. Afara mijery inona ny antony tsy navitana rehetra maro natontsika reny ary ny fanekena ny antony tsy mahavita ny antony ny vilavila rehetra zay gavana hoe fasahina voalohany mianana mino aho fa fasahina sika fanazarana zany eo ny gouvernementa amin'izay fomba rehetra afatsika manana vina mitovy tietsika ray sainana ray mba anana atao hoe synergitation amin'izay resultatsika anana fasahina kotsika mieky raha misy zavatra tsy mety mba fanamitsy azy. Lazany tsy amboan-draikitra ihany koa Andriamatoa Jules Etienne ministre ny asa vaventy ny sehatra tsy miakina ary ny orinasa mandinika. Dans une semaine meo ny correction ny asa ataonay ao io sehatra gouvernement ny industrie sy ny développement secteur privé. Avelao zahay anao état des lieux, anao audit inona ny tsy mety tao. Efa miteny ao zao zay dokotera tsy afaka misao zao rasy fantatro ny aretina. Inona na tao, inona zavatra tsy mety tao, inona tokony atao. Tao anaty firahalahiana tanteraka no nizoran'ity sy lanonana famindram-pahefana teo amin'ny reto ministra telo reto.